sy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandrivaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika atikoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy hevitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray, fa Andriamanitra i Jesoa lay mpiandrony tsara nanolotra ny aina olo raika, ary ao amin'ny fiangonana ao amin'ny eglizy dia sambatra antsika mahasapa an'izay. Olo araiky atsika atambatry ny fanahy masina ka miray, olo araiky ao amin'ny Kristy. Fandaram-pampianarana iaranao amin'ny son excellence Monseigneur Benjamin Marc Karamarson eto amin'ny radio Fahio. Ny fihavanana no manasitrana n'izao tontolo izao, mpiray-po avokoa ianareo. Ampen'ny fampianaran'ny salamo fahavalopolo izegny iny hoe nofahanany vary matsiro izy ary novokisany tantely remby. Amizao fankalazana ny vatagna masin'ny Kristy, vatagna mandra masin'ny Kristy, sorom-pihavanana sy sakafo mampiray ny Eukaristia. Izay ny loha hevitry na roso ny eglizy amintsika, iny any ety araha ny fampianarana ndraiky toroteny hoentiny ray aman-drentsika son excellence Monseigneur Archevêque, magnoloana ireo vakiteny masina samihafa atodotry ny eglizy amintsika niany ihany koa izegny. Dia ny vakiteny voalohany, vakiteny faharoa ary ny evanjely. Ke agnatin'izay ny soranay anareo zay magnaraka tsy tapaka isanandro, manjoy hatrany ity onjam-pemo amintsika ity, asainy ampitiavagna, ampagnajagna ihany koa. Hitandregny iaino zay fampianarana izegny. Ary iaino zegny ampitiavagna, ampinogna ary amin'ny fanantenagna amizao fankalazagna ny ivon'ny finoagnatsika, ivon'ny famantaram-pamonjegnatsika dia ny Eukaristia izao. Koa mirary atsika ary ihaino zany hatramin'ny farany. Fankalazagna ny tenin'Andriamanitra, vakiteny masina voalohany, boky Exode. Tamin'izany andro izany dia tonga i Moizy nitondra tamin'ny vahoaka ny tenin'ny Tompo rehetra sy ny lalana rehetra ka indray niredina ny vahoaka namaly hoe, izay teny rehetra voalazan'ny Tompo dia ho tanterainay avokoa. Nosoratan'i Moizy avokoa ny tenin'ny Tompo dia ny fo maraina koa izy nanorina hotely teo ampotry ny tendrombohitra sy nanangana tsangam-bato 12 ho an'ny fokon'ny Israely 12 ary naniraka zatovolahy zanak'Israely izy ka nanolotra sonadorana tamin'ny Tompo ireo sy namono ombalahy atao sorom-pisaorana. Nalain'i Moizy ny antsasaky ny rà nataony teo amin'ny tany ary ny antsasany nararany teo ambonin'ny hotely. Izay vao nalainy ny bokin'ny fanekena ary novakiny teo anatrehany vahoaka izay namaly hoe, ataonay sy hoekenay avokoa izay rehetra voalazan'ny Tompo. Dia nalain'i Moizy ny rà, nafafiny tamin'ny vahoaka sy nolazainy hoe, ity no raha ny fanekena nataon'ny Tompo taminareo
momba izany teny rehetra izany. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Nitsipino anefa misy manontany aisauno ny Andriamanitra izy ireo, ny Andriamanitra ideany andanitray ary vitany zay sitraky ny fony. Vaky teny masina faharoa, taratasy ho an'ny kristianina Hebrio. Ry kristianina havana, i Kristy no nefa tonga mpisorombe ny amin'ny soa ho avy, dia namakitra no lay tsara lavitra sy lavorary lavitra, tsy nataon-tanana, izany hoe tsy mba nisan'izao zavaboary izao, sady tsy mba rano silay na ranjanakomby, fa ny rano tenany no nentina niditra tao amin'ny fitoerana masina indrindra. Indray mandeha monja dia ampy, ka nahazoa ny fanavotana mandrakizay. Ary raha ny rano silay sy ny ranjanakomby aza mba amin'ny famafazana ny lavelo mbantotromby vavy nanamasina izay voaloto amin'ny fanadiovana ny nofo, mainka ny rano Kristy izay nanolotra ny tenany tsy manantsiny tamin'Andriamanitra amin'ny alalan'ny fanahy mandrakizay no hanadio ny fontsika ho afaka amin'ny asa maty, mba hanompoantsika n'Andriamanitra velona. Noho izany dia panalalana amin'ny fanekena vaovao izy, mba azoany izay voantso ny lova mandrakizay nampanantenaina azy. Raha efa nisy fahafatesina analan'ny fahotana natao tamin'ny fanekena taloha. Izany ary ny tenin'ny Tompo, isaorana ny Andriamanitra. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fanambaragna. Ombatsika mianakavy aniny Tompo, o tanteraka tokoa neza. Ny evanjely masina dia Jesosy Kristy tompontsika, nosoratany masinday marika.
voninahitra ny eo anao ry tompo. Ao amin'ny toko 7:20. Tamin'ny andro voalohany azima izay fagnomagnana ampaka, dia nilaza tamin'i Jesosy ny mpianana nanao hoe, aia no tianao alehanay agnamboaranay ny hinananao ny paka? Dia nagniraka roa lahy tamin'ny mpianana izy ka nivolagna hoe, mankanesagna an-tanàgna ary fanena amin'ny lehilahy iray mitondra siny feno rano ianareo ka magnara azy. Dia lazao amin'ny tompotragno izay idirany hoe, izao no asain'ny mpampianatra lazaigny aminao. Aia ny efitragno iarahako mihinagna ny paka amin'ny mpianatro? Dia hotoroany efitragno malalaka voavoatra tsara ianareo, arao no agnamboary ho antsika. Dia nandray ny mpianatra ka tonga tany an-tanàgna ary nahita araka izay nilazainy taminy sy nagnamboatra ny paka. Ary raha mbola nihinagna izy, dia nandray mofo Jesosy ka no nefa nitsofy ny rano sy novakiny dia nomeny azy ireo sy nataony hoe, raiso fa vatako ty. Rehefa izay dia nandray ny kalisy izy ka no nefa nisaotra dia nomeny azy izany sy nisotroany izy rehetra. Ary nolazainy taminy hoe, rako ty dia rano fanekena vaovao izay alatsaka ho an'ny maro. Lazaiko marigny aminareo fa tsy isotro ny vokatry ny voaloboko insony aho mandra-piavin'ny andro isotroko izay vaovao agny amin'ny fanjakan'Andriamanitra. No nefa nanao hira fideragna izy ireo, dia nankagny amin'ny tendrombohitra Oliva. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fagnambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fagnambarana. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny mahavelogno, mba ho teny velogno, izy mampiavagna. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fagnambarana. Alleluia, teny fitiavagna, sady famonjeny sy fagnambarana. Izany ary nitseny ny tompo, derany eo anao ry Kristy. Kristianina ava-malala, tamin'ny alahady lasa teo sika ho raika ziaby ary miaraka amin'ny eglizy eran-tany niara-nankalaza ny Trinité Masina izay maniraka antsika hibanjina ny fiombonan'ny ray, zanaka sy fanahy masina. Izany fivanjinana izany dia azo lazaina fa anso ho ansika tokoa mba ho fianakaviany ray ao amin'ny Trinité Masina sika. Io no asongadin'ny Papa ary averimberitsika matetika asongadiny ao amin'ny ensiklika nosoratany Fratelli Tutti izay manasa sika hiroso amin'ny fanorenana an'izay maha olo raika sika ziaby zay, maha fianakaviam-ben'Janahary atsika amin'ny maha fianakaviam-ben'Andriamanitra antsika. Io raha teo ny vocation sika hatramin'ny voalohany, raha nahary antsika tokoa Andriamanitra dia nahary antsika hitovy endrika aminy ka nantsoiny hifandray aminy, hifandray amintsika samitsika satria mitovy endrika aminy itsika tsikiraikiraiky, ansony koa hifandray amin'ny zavaboary ary zany no asambarana hiantson'Andriamanitra sika nahary atsika izy. Ry kristianina havana indrisy lafo tamin'ny fahotana tamin'ny
fototra isika ka rava io fifandraisana io, rava io fiombonana io, i Jesosy no tonga andravina azy indray. Izy no fihavanantsika. Sy ho tanteraky zany raha tsy miara-maty aminy amin'ny fahotanitsika ka miara-mitsangana aminy, olom-baovao ao aminy, mamaly ny asony, manaraka azy. Izany hoe mila miala amin'ny toetra fahiny, mivelona ny fahafoizana atsika izay elasika amin'ireo izay mamatopatotra asika, miaina ny fanompona ao anatin'ny fahamarinana sy misy fiasaram-belatsia. Izany no mahatonga asika milaza fa ilaina ho itsika ary averimberitsika matetika, fa indrindra amin'izao fiomanantsika ny kongresy eukaristika iombonana izao, fa ilaina dia ilaina ny fihavanana voadio araky ny evanjely. Izany hoe zary fihavanana evangelise no ahafahantsika manorina an'izay fianakaviam-ben'Andriamanitra izay, maha-piray tampo atsika, maha-olraika asika. Io lalazaisika araky ny teny faneva matetika versika hoe fihavanana sady kristianina malagasy. Io fihavanana sady kristianina no malagasy io no anasitrana an'izao tontolo izao marary, satria zary piray tampo isika ziaby, ka raha piray tampo isika ziaby dia mifanasoa, mifampisimbana mikasaka ny fiombonana ka manorina an'izay fiombonana tanteraka izay, ka io no mitondra antsika amin'ny tena fiadanana. Ry kristianina havana, mitaky fivampenitra mahery vaika amin'ny fiainantsika, amin'ny fihesikasika, amin'ny fitondran-tenantsika izay fandriana sy tanjona tisika tratrarina izay. Izay no asan'ny fanahy masina mitondra antsika amin'ny depart vaovao iroso amin'izay fiainam-baovao izay, amin'ny pentecote vaovao. Ka zary EOV missionnaire isika tabernakla velona, mamafy fihavanana, mamafy fiadanana, mamafy fanantenana. Marina fa amin'ny eglizy eran-tany dia tamin'ny alakamisy lasa teo ny nankalazana ny vatana mandra masin'i Kristy fête Dieu na Corpus Domini no mahazatra antsika ankalazaitsika androany amin'izao alahady izao, izay fankalazana ny sakramenta masina izay. Marina isaky ny mankalaza ny eukaristia isika dia mankalaza ny sakramenta masina, kanefa tiany eglizy asongadina misy andro raika manokana mba aibanjinantsika azy manokana ary mba amin'izay zary fiainana ho ansika. Ary zany indrindra no mahatonga ireny fanatanterahasika ny procession ireny anambarahasika fa mahasakramenta masina azy, zany hoe azo lazaina fa loharano sy fototra ny fiainantsika ny sakramenta ny eukaristika. Zay mahatonga azy hoe ny sakramenta rehetrarehetra dia masina ziaby, fa antsoina manokana hoe sakramenta masina izy, anambarana an'izay hoe izy ny hivony fiainantsika manontolo, ary amin'ny alalany sy miaraka aminy, ary ao aminy no iainantsika amin'izay mahazanak'Andriamanitra asika. Amintsika amin'ity taona ity anefa sy anatanteraka an'izay procession izay sika toy ny fanao sika, satria miandraandra any congrès eukaristika national sika, ka amin'izay fankalazana ny congrès eukaristika national ken 2024 no tanterahisika eto anivon'ny diocèsesika ary eto anivon'ny Madagasikara manontolo, izay fanehompy tiavana manokana, devotion manokana ny sakramenta masina izay, ka anaovasika n'ilay procession lehibe misabosy amin'io fankalazana ny congrès eukaristika io. Sy hoe firerehana no ataosika, sy hoe fisehosehoana no ataosika na ipoerapoera sika sanatria, fa fanehompitiavana lehibe ho isika teo, fa anambarahasika fa mahasakramenta azy, famantarana hita maso sy reny vatasika ka mampahazo fahasoavana nataon'i Jesosy. Ary io eukaristia io ny loharano sy fototra ny fiainantsika dia anambarahantsika amin'ny alalan'io procession lehibe io, ary zay ny mahasakramenta masina azy. Sy Andriamanitra lava no Andriamanitsika, fa Andriamanitra eo anivon'ny fiainantsika andavanandro ary miara-dalana amintsika izy, ka izay no tanterahisika araka ny afatra nataon'i Jesosy tamintsika tamin'ny alakamisy masina, ka ataovy izao ho fahaserovana, zany hoe asiaro an'izay fahasoavan-dehibe napetraky ny Jesosy izay tsika, sy fisehoana ho isika teo na sanatria fanatanterana karnaval araka ny fomba fiteny ankehitriny, satria ny karnaval rahateo fantatra sika dia fisaram-belatsia,
fantatra sika ny karnaval fa olona manafina tare ka izay natao hoe fiasaram-belasi sy zany no ataosika fa fanehoana n'izay fitiavana manokana ambaratsika fa Andriamanitra eo anivosika ny sakramenta masina ary zay ny dikany tabernakla ao an-deglizy ka sy ahidy ao an-deglizy zany ilay tabernakla fa itsika no tabernakla velona tahaka ny Masiny Maria mamakivaky ny tendrombohitra na de mideza na de sarotra aza de namakivaky an'izay Masiny Maria ka tonga tany amin'ny Elizabeth ka isika koa zany miaraka amin'ny Jesosy amakivaky an'ity tanàna ity ary Madagasikara manontolo sy izao tontolo zao ka mampasiahy izay raha teo ny sakramenta mampasiahy an'i Jesosy namakivaky ny Galilea ka nitondra fanasitranana an'ireo izay nifanena taminy ka nandray azy ampinoana ka izay koa ho an'izay mandray azy ampinoana de ho sitrana tokoa am'izao ary izay no mahatonga ny teny faneva hoe fihavanana dia ny sakramenta masina zany i Jesosy anasitrana an'izao tontolo zao praitapo isika ka izay indrindra no hoentisika tanteraina amin'izay fotoana ankalazasika ny kongresy eukaristika anambarasika araka ny voalazasika teo fa Andriamanitra sy lavitra no Andriamanitra eo anivosika Andriamanitra mikolokolo mafoy ny aino ansika ka manasitrana ansika ary ny vatana mandramasiny Kristy misy no raisika amin'ny alalany isika isaky ny manao ny eukaristia izy manolotra ny ainy ary dia izay fanolorana ny ainy izay no fampihavanana ansika ka izay no tanterahisika isaky ny manao ny eukaristia ary irisika tokoa ary amin'izao fankalazana ny kongresy eukaristika izao ny fihavanana anasitrana ansika ka ny teniny ankalazaisika ary ny tenany ankalazaisika no omeny ansika zary sakafo mamelona ansika ary mampiombona ansika satria izay iray vasy iray aina fanehoanan'izany ary no ataosika amin'ny procession lehibe itaosika isataona moa izay fa amin'ity taon'ity amin'ny fankalazana ny kongresy eukaristika no antanterasika azy raha dinina ary izany rehetra zany ry kristianina ava malala de izao azo lazaina fa izao vanim-potoana sarotra zao indrindra no mitaky an'izany rehetra zany ary rariny sy hisiny ary mahavonjy asika tokoa ary raha entisika mamakivaky ny tanàna i Jesosy mpampiavana ka ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao maninona tokoa ary hoy ny fanontaniana mipetraka amintsika no asiana fety ankalazana ny vatana mandrany Kristy manokana ao aorian'ny Trinité masina ny antony dia sotra de tisotra ry kristianina havana tiany eglizy ho sapasika sy ivelomansika fa lay Andriamanitra Trinité masina araky ny averimberisika teo lay Andriamanitra ray zanaka sy fanahy masina sy fitiavana mikombona no mampiombona azy ireo fa fitiavana mivelatra ka noho izany tsy Andriamanitra lavitra ny Andriamanitsika fa Andriamanitra mamelona antsika ary amin'ny alalan'ny vatana sy ny rano izany hoe fitiavan-dehibe no asehon'Andriamanitra antsika amin'ny alalan'ny sakramenta masina ary ny fony Jesosy no naneho an'izay araka ny fantatra sika fa nisy rano sy ra nivoaka tamin'ny fony Jesosy ny fony ka izay ny tisika eglizy EOV ambara amin'ny alalan'ny diam-bavaka lehibe na procession ataosika sara fantarisika koa ry kristianina hava fa ny eukaristia dia mampiombona mampiray asika ao amin'ny Trinité masina ka mahatonga asika ho fianakaviana iray ao amin'ny eukaristia ary ao amintsika samy olombelona ary mampiray asika amin'ny zavaboary manontolo isan'andro isika mankalaza ny eukaristia faraky ny nambarasika teo ry kristianina hava androany asainy eglizy asongadina manokana izay fankalazana ny sakramenta masina izay izany hoe ilay eukaristia mampiombona antsika manontolo amin'Andriamanitra amintsika samysika ary amin'ny zavaboary ka azo lazaina ary fa tanteraka eto amin'ny eukaristia koa lay nofinofy zarihika ho isika ao amin'ny encyclique ny Papa François azo lazaina fa ny fanaovasika procession anambarasika ny fiombonantsika amin'ny Kristy ary ny mampiombona antsika samitsika
dia manambara fa tanteraka tokoa ilay tiany mpampambara amin'ny hoe frately tutti, olo raika sika ziaby paray tampo isika rehetra. Izany no tanteraka isaky ny mankalaza ny Eucharistie isika, isaky ny manao communion na ara-panahy aza na mivantana dia zary olo raika tokoa isika, paray tampo tokoa isika. Ary araky ny fantatra sika moa ny teny hoe communion dia avy amin'ny teny frantsay hoe communion, midika fiombonana, ambarasika amin'ny fomba manokana izany rehefa isika mandray ny vatan'i Kristy ka ambarasika aza hoe mandray communion, manambara ny fiombonantsika. Ary mbola ambarasika amin'ny fomba manetriketrika ihany koa izay rehefa manao anaminay isika. Ka izay indrindra ry kristianina havana araroty ary izao fiomanantsika akaiky dia akaiky amin'ny congrès eucharistique mba andinika marina tokoa ny dikany communion nara-panahy na mivantana resika fa fantaro fa manambara fa paray tampo isika. Ka izay indrindra araroty ibebaka isika satria izay fiofy mahapiray tampo asika izay no mitondra amin'ny tena fihavanana. Ary zay fihavanana sady kristianina no malagasy zay no anasitrana an'izao tontolo zao. Ka okary ho tanteray isika tokoa izany, aoka sy ho variana amin'ny ady zay sy mamokatra no ataosika fa ny ady tena izy de miady zay sy mahatonga sika iombona. Ary matetika verimberin'ny papa ny manimba ny fiombonana ny mahampiray tampo asika dia sy avy any ivelany fa isika samby isika. Ary isika zay mifanara sy mifanilikilika, mifasara vela sy miavonavona sy mampanjaka ny marina. Ka okary ararotsika izao fotoana foy iomanasika amin'ny kongresy eucharistika izao mba ho velominy ny sakramenta masina ny Eucharistia, ny vatana mandrany Kristy. Ka araky ny afatry ny masin-dahapôly oka sy ameloka sika ny fandraisasika an'izay Eucharistie zay fa hitondra sika kosa amin'ny tena fivelarana marina. Ka ny fivelarana marina dia ny fahaizasika manarina indray ny tena sotoavina mamalagasy sika de ny fihavanana ka tafarina izay ary mipetraka amin'ny tena toerana izay sotoavina izay raha anasitrana asika, anasitrana an'izao tontolo izao. Ka izay indrindra ry kristianina havana no asongadin'ireo vakiteny arosiny eglizy ansika amin'izao fankalazasika ny sakramenta masina izao. Ny vakiteny voalohany izay nalaina amin'ny bokin'ny Exode de manambara fa lay zanak'ondry novonona izay tandindony Jesoa ka napetraka amin'ny tolam-baravarana no manambara ny fanekempihavanana sy ny fankatoavana an'izay fanekempihavanana an'izay ho an'izay rehetra mametraka azy amin'ny tolana baravarana dia manambara fa olo raika amin'Andriamanitra. Ka izany koa no dikany Eucharistie osika. I Jesoa nandasaka izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra, izy ny zanak'ondrin'Andriamanitra nandasaka ny rano ka nanao fanekempihavanana mampiombona antsika amin'Andriamanitra raha izanaka sy fanahy masina, mampiombona antsika samy olombelona, manova ny fifandraisasika amin'ny zavaboary. Efa nantraterisika izany tamin'ny Paka nefa ambarasika manokana amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao. Ny asarobidy ny fankalazana manokana manampy asika araky ny lazaisika teo asapa ny vokatry ny sakramenta masina amin'ny fiainansika. Ary ny vokatra dia ny mahaolo raika asika, mampianakavy asika, mahapiray tampo asika sy tanteraka izany fiombonana izany, izany fifampisimbinana sy fifanasoavana ambarany Eucharistie izany raha sy misy fahafoizana, raha sy vonina hanompo ao anatin'ny fahamarinana. Izany no mahatonga ny Eucharistie sy misaraka amin'ny fanasan-tongotra ho an'ny masindazoany araky ny efa nataosika tamin'ny alakamisy masina. Azosika onona tsara zany ireny famantarana ataosika ireny araky ny averimberisika sy manao sinema sika fa fanehoam-pinoana
ary fanehoam-pitiavana ary fanehoam-panantenana araky ny mahaliturgie ny liturgie. Io no lalana ahafahasika manorina ny frately tuty voalazan'ny papa, zany hoe amin'ny alalan'ny fanompona, amin'ny alalan'ny fahafoizana, amin'ny alalan'ny fahamarinana. Manana modely mpitaridalana sy mpivavaka isika direo olo-masina sy olo-sambatra eto anivon'ny nosika, ary anisan'izany Victoire Rashomanarivo, Ilysain Botovasoa ary Vosielysika no manampasiahy an'ilay tanora mampitolagaga zay nampiasa ny talentany sy ny fahezany ampitainy ny fitiavany manokana ny Eucharistia sy Masiny Maria de Carlo Acutis, sy matahotra manolotra ny aina izy ireo mba ampiombona ny olombelona amin'Andriamanitra, ampiombona ny olombelona samy olombelona, ampiombona ny olombelona amin'ny zavaboary. Sy hoe anao Mesia vaovao isika, fa raha mpanaradia an'i Kristy tokoa isika, de isika no Kristy mpiarabelona amin'ny olona. Izany no atao hoe EOV missionnaire tabernacle velona. Matetika isika no mandray communion ka aokary fandindra amin'ity andro an'ity, ary eo am-panomanana an'izao congrès eucharistika izao samy an-tany tena hoe inona marina ny dikany n'izay communion resisika zay amin'ny fiainantsika, inona ny vokatry n'izay amin'ny fiainansika. Sara ho izao ho sapasika fa tena fekepinona sy fankatoavana ny fanakempihavanana tahaka ny nataon'ireo zody nametraka tamin'ny tolam-baravarana ny ranjanak'ondra. Ny teny atao sika isaky ny mandray communion isika anambarahasika ny fanakempihavanana ka amapiombona ansika amin'Andriamanitra, mampiombona antsika samitsika ary mampiombona antsika amin'ny zavaboary. Ka izay indrindra no oka ifanontany tena isika inona ny vokatry n'izay eo amin'ny fiainansika. Ka izay indrindra no ambaran'ny vakiteny faharoa ho asika ny taratasy ho an'ny Kristiana Obrio, fa noho ny fanoloran-tenan'i Jesosy, noho ny fahafoizan'ny rano, de madio isika ka tonga zanak'Andriamanitra ka noho izany mpiray tampo. Sy hoe fanadiovana am'goa zay, fa tahaka ny Jesosy nitsangako velona dia ampisangan'ny Jesosy koa isika mizoro ka sy mirefarefa fa miombona aminy, ka avozin'Andriamanitra noho izany ny fiainansika. Ka zary génération mpanorona isika, sy hoe génération mpandrava, fa mampizoro manorona fiarahamonina vaovao, fiarahamonina voadio, ka ny fihavanana no anasitrana an'izao tontolo izao. Ny manadio de mametraka amin'ny tena toerany, ny tena toetrany ao amin'Andriamanitra sy amin'ny alalan'Andriamanitra sy miaraka aminy ny zava-drehetra. Ka izay ny tena fahamasinana araky ny taratasy nosoratan'ny Papa Ray Masina ho ansika amin'izao fiomanana ny jobily 2000 taona ny famonjenantsika izao, ka ny fanantenana sy mba manodokana mamitaka fa fanantenana ao am' Jesosy, satria manorina an'izay fiarahamonina vaovao ao amin'izay isika. Ny masina dia ny fitoerana ao amin'Andriamanitra, ary zany ny fahadiova. Sambatra ny madio fo fa hitan'Andriamanitra izy. Ny fahitana an'Andriamanitra dia manambara fa zanany tokoa isika, mpiray-tampo ao amin'isika. Ny evanjely amin'izao fankalazana ny sakramenta masina izao dia maniraka sika ahay andray tsara sy hiomana tsara ny fandraisasika ny communion. Izany no anaovasika ny sakramenta ny fampihavanana, sy misaraka amin'ny communion, ny fandraisana communion, ny sakramenta ny fampihavanana. Izay mazoto mandray communion dia masiaro fa mbola mila fanadiovana avy amin'Andriamanitra, ka miroso amin'ny fandraisana ny sakramenta ny fampihavanana mba iombona bebe kokoa amin'Andriamanitra, amin'ny namana, amin'ny mpiarabelona. Ka izay indrindra ny fihavanana sady kristiana no malagasy no anasitrana an'izao tontolo izao. Izay no mahatonga ny pretra mandray asika amin'ny kofisy isaky ny maraina, ary oka hiverina amin'izany sika amin'izao fiomanantsika akaiky dia akaiky amin'ny congrès eucharistique. Indrisy to
mipetraka reny pretra reny sisy mpanantona ka okary ibebaka isika anaiky efa mila fiavozana tokoa isika ka manantona ny sakramentany kofesy ary zay no manomezana anjara lehibe ny kofesy ihany koa miaraka amin'ny adoration sy ny fankalazana ny eukaristia amin'izao congrès eukaristika nasionaly izao ka anampy asika ivelona bebe kokoa an'izay sakramenta masina izay mba hitoetra ao amin'ny Kristy isika i Kristy lay sy miova ho maly anio ary mandrakizay ary ao aminy no azahosika ny tena fihavanana marina manolotra ny tenasika tokoa i Jesosy amin'ny sakramenta masina izy no mpanolotra ny ainy ao amin'ny eukaristia ary izy no milaza hoe ataovy izao fahaserovaray ny procession ataosika araka ny nambarasika teo dia fandresasika azy na mivantana na amin'ny communion am-panahy de sarovy fa asa ny fanahy masina ka mahatonga sika ho raika ho frately tuty ho fianakavian'Andriamanitra hoy ny Papa ka afahasika mivelona an'izay fihavanana izay sady kristianina no malagasy sy fianakaviana mikombona araka ny voalazasika teo ny fianakaviana vokatry ny sakramenta masina fa fianakaviana missionnaire zay no ambara isaky ny mamarana ny eukaristia sika hitantana ny dia sika ny Kristy ka hozary ho tabernakla velona tokoa isika tahaka ny Masiny Maria avy nandray an' Jesosy tamin'ny fanambaran'ny anjely de ny roso nakany amin'ny Elizabeta ka izay ihany koa no tanterahisika isaky ny avy mandray communion isika satria isika no zary tabernakla zany hoe mitondra an' Jesosy izay no mampisy ny jiro mirehitra mandrakariva amin'ny tabernakla ka manambara fa ao Jesosy ka isika ihany koa no zary fahazavana sy fanilo ho an'ireo manodidina sika tahaka ny Masiny Maria nitondra an' Jesosy tany amin'ny Elizabeta zary Kristy piarabelona amin'ireo manodidina sika amin'ny alalan'ny fanimpona sy ny fahafoiza tanteraka ny afatra Kristy amin'izay lay afatra nataony rananasa nitongotra n'ireo mpianatra izy tamin'ny alakamisy masina ataovy izao fahatserovanahy ary zay ihany koa ny dikan'ny jiro mirehitra amin'ny tabernakla mampasiahy asika fa ao Jesosy ary maniraka asika anompo sy ampanjaka ny rariny sy ny isiny amin'ireo manodidina asika sy hoe mpampandry tany isika na mpamory fa mpampiavana araky ny averimberisika matetika ka ny fankalazasika ny eukaristia dia sy mijanona ato an-deglizy fotsiny fa araky ny teny ataon'ny pretra hitantana ny diasika ny Kristy ka mamaly isika isorana ny Andriamanitra ka ny fisorana dia an'Andriamanitra dia isika manao ny asan'Andriamanitra ka raha isika no manao ny asan'Andriamanitra izy no anao ny asa sika izany no azahosika ny tena asambarana ary anorenasika tontolo-piainana vaovao ary zay no dikany hoe fihavanana anasitrana an'izao tontolo zao ray tampo isika ry Jesosy Kristy zokio nanolo tena ho anay ianao ary eo anivonao mandrakariva amin'ny alalan'ny vatanao sy ny ranao ianao koa ankehitriny maniraka anay eo anivon'ny mpiarabelona aminay izahay koa no zary eukaristia ho an'ireo manodidina anay anana fiainana eukaristika ane izahay engany ho tena eo ve missionnaire tabernakla velona izahay ka zary génération mpanorona zany hoe mpampiavana mivelona ny fihavanana amin'ny voadio dia ny fihavanana évangélisé zany hoe fihavanana sady kristianina no malagasy engany zao fiomananay akaiky dia akaiky amin'ny congrès eukaristika national ken 2024 izao anampy anay hiditra lalandava kokoa amin'izany mysteri izany ampio izahay ahay anarorotra andalina ny finoanay mikasika ny eukaristia anomana ny fonay amin'ny fandraisana matetika ny kofesy ny sakramenta ny fihavanana hiavana aminao mba hiavana amin'ny manodidina ary hiavana amin'ny zavaboary Masiny Maria reny enao ny tabernakla voalohany ampio izahay mba ho eukaristia tokoa ny eny fiainanay Masinday Joseph enao ny mpiaro ny eglizy eran-tany matoky anao izahay amin'izao ady mafy amin'ny ity arety mandoza ity dia ny krizy maro lafy arovy izahay mba sy ho resy ny fahavalo sy hita maso manakorotana ny fiainan'izao tontolo izao aoko tanteraka zany amin'ny anaran'ny Ray sy ny Zanaka sy ny Fanahy Masina
amen. Tsy atsika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Isika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Ny fianakaviana no taniketsa ipoiran'ny vocation. Déploie ton cœur et viens nous sauver. Délivre-nous de nous, délivre-nous de tout. Fa sisika tokoa fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika. Sisika fa ny fahasoavan'Andriamanitra miaraka amintsika noho izy roa tsika sandry vaky sy asantsika miaraka aminy. Fa olo raika tokoatran'isika ao aminy, fianakaviana iray ao aminy, tsy misy efitrevitra. Ny olo no mampizara indraindray fa Andriamanitra i Jesoa